Tontolon'ny fampianarana kosa indray niverymaina fotsiny ireo mpianatra tao amin'ny lycée moderne Peflo androany raha nikasany hanovo fahalalana izy ireo. Anton'izany ny fitokonana tanterahan'ireo mpampianatra noho ny fangatahan'izy ireo izay tsy mbola voavaly hatramin'ity andro androany ity. Niverina nitokana ny mpampianatra ny lycée moderne Peflo io maraina io. Nampidina avokoa ireo mpianatra izay tonga monjy ny fiverenana an-dakilasy taoriny ny fahatapana 3 andro noho ny famaizan'ny trano ny alatsinainy lasa teo. Amin'ny alakamisy 7 ny volana May no iverina mpianatra izy ireo raha toa ka misy ny marimaritra iraisana avy amin'ny tompona andraikitra mahakasika ny fitakian'izy ireo. Fa nisy tombona natao zany tamin'ny latsinainy. Efa nandray fepetra kely ihany aloha ny ministera kanefa mbola tsy nahafapo anay ilay izy. Satria sendra indray ohatra ny hoe mampandry adisa fotsiny. Ka dia nanapa-kevitra izay anay taitra ihany. Hoe aleo hijanona mihitsy aloha ny fampianarana alohan'ny amezanareo vahaolana anay. Hatramin'izao aloha dia efa misy mba misy solotena kelina ihany any amin'ny ministera any alefana ihany dia efa niteny moa solotena anay hoe amin'ny larobia any ozy izy vao mety afaka amin'ny valinteny dia izay no nahatonga anay hoe amin'ny lakamisy aloha averina ny mpianatra amin'ny lakamisy. Mbola itoy kosa ny tolona raha toa ka tsy voavaly ny fitakian'izy ireo, ny fitakiana izay mahakasika ny fanomezana asin'ny mpampianatra na eo amin'ny zofototra izany na eo amin'ny karama, ny fomba fandoavana ny vakasion izay tsy ara-dalàna, ny fomba fandraisana mpampianatra, ny fanafoanana ny fifanarahana izay eny taona, ny fampitomboana ny karama sy ny alignement ny grille indiciaire.